fa vaovao be a isa nandro. Ny communion na ny fiombonana dia fototry ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Ninninona fiarahana amin'Andriamanitra tianao andeha lavitra dia tsy maintsy miainga zany ao amin'ny fiombonana. Zay no mahatonga antsika tsy maika hifankazatra amin'ireo karazana fanomezana nomen'Andriamanitra izay voalaza ny Korintiana voalohany toko 12 sy ny Romanina toko 12 sy izay mbola tsy hitantsika toko 12 quelque part any, satria arakaraka ny androsoana dia miaseho an'Andriamanitra hoe reto daoly anie ilay izy. Tadio tsara fa ny apôstôly nanoratra fa na izy ary misy fotoana tsy mahalala, fa nanoratra ho amin'ny fotoana farany fa mifana masina no mirevele ara-potoana dikan'izay ianao androany io zany ny tena marina mahafantatra mihoatra no Paoly. Paoly nanoratra fa mizavatra na soratany ary mety mbola tsy azony. Zay mahatonga antsika koa tsy miverina eo amin'izay tenenin'ny Paoly fa miverina eo amin'izay tenenin'i Jesosy. Satria Paoly izy fotoana ny teny hoe ty soratako ty araka ny hevitro. Mahaelo tsara ianao zany. Tsy hoe rehefa testamenta vaovao tonga dia gloria daholo. Teneno akaikinao raha vao tsy miombona amin'i Jesosy ianao hoe dia izay tenenin'ny apôstôly eo hoe na mety ho heviny ary hoe dia lasa voarainao hoe. Afaka mihaino ny hevitry ny apôstôly tsika, amen. Fa rehefa miombona dia fantatrao hoe hafanampon'ny apôstôly zany, chaleur apostolique, hafanampo ny apôstôly. Ohatra Paul zao ny teny hoe raha mifihevitra izy dia tsy tokony hisy hanambady. Quand même Paul hitanareo amin'izay ilay izy tsy diso ny zavatra teneniny satria ny ao am-pony dia hoe mba hahafahan'ilay olona mifantoka amin'i Jesosy. Farana nanaraka an'izay tenin'ny Paoly izay daholo ny olona rehetra na ianao ary tsy teraka satria nankatoa ilay dadabe tamin'izany. Hitanareo amin'izay ve ilay izy dia izay mahatonga an'i Jesosy ny teny hoe misy ozy izy ionoka avy amin'ny tenany, izany hoe tsy hanambady, tsy hanambady. Misy ionoka avy amin'ny olona, misy ionoka avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary misy tsy ionoka zany mazava ho azy. Teny akaikinao miainga eo amin'ny fiombonana ny zavatra rehetra hoe amen. Korintiana voalohany toko 1:7 anaran'i Jesosy. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Appel ny communion. Andriamanitra ny miantso anao mba hiombona aminy. Afaka mamaly ianao, afaka tsy mamaly ianao, fa raha zay ianao mamaly. Aza atao misonner libre ny appel à la communion ataon'Andriamanitra aminao isan'andro. Aza atao appel rejeté, aza ilika ilay izy, mety tsy mahazatra fa ao Andriamanitra ny tena ampepita ny fiainany. Raha toy isika ka maiky ny anahaka azy nefa mbola tsy miombona aminy dia diso zavatra ngeza be. Ohatr'izao ilay izy nantsony isika hiaina fiombonana amin'ny zanany. Zay isika vao notendrena meloa hitovy endrika amin'ny zanany. Romanina 8:29 naran'i Jesosy. Satria izay fantany raha teo no notendreniko hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny raha maro izy. Nantsona hiombona amin'ny zanany ianao, zay vao nitendrena meloa hitovy endrika amin'ny zanany. Zany hoe melohan'ny imitation zany dia communion aloha. Reraka tsika raha hianatra an' Jesosy malemy fanahy nefa tsy miombona amin'i Jesosy, manjary tonga dia déclassé ho isan'le miaina sy manana ny endrikiny teo-panahy araka an'Andriamanitra nefa manda ny heriny. Teny kaikinao communion aloha hoe zay vao mianatra toetra hoe mahafinaritra ny fiarahana amin'i Jesosy hitsiny ianao satria indrindray misy zavatra diso eritreretinao. Nisy fotoana antsika zao tena nametraka mihitsy hoe zany toetra zany ny tena fototra.
dia rehefa nytravo-toetra sady tsaramaso mianatra tsaramaso no be travail azonao ma jeu de mots le izy tonga vantamiko zao ny tenen'i Jesosy tamiko avy any tsy toetra indray le izy fa communion indray misy taona manontany manina ary tsy tamin'ny 2003 teo dia nitenenina daholo zany tena kaikinao satria tsy ohatr' izao ianao hoe raha tsy nandalo an'ireny hoe misy taona rehefa mampianatra ny ankizy dia miteny hoe oreto sambatra ny nareo mahafantatra an'izany fa zay tamin'izay tanora tsy nahafantatra an'izany fa avy eo tonga saina hoe efa niara-niasa nasoka ilay izy satria ny tsy nahafantarina tamin'izany lasa mahay manao lesona be mihitsiny satria efa niaina an'ilay izy mba tsy hiaina an'ilay génération théoriana zay mety ho fahadisoana ny ainanao averiko appelé à la communion prédestiné à l'imitation ianao zany rehefa miverina miombonao amin'Andriamanitra dia mamaly ny antson'Andriamanitra mamalia ny antsony ianao amen zay mahatonga ny hoe verkold nantsona iombona tena kaikinao tsy hoe natsoina ho paster ianao hoe fonction iny hoe zao misy miteny za tenenina zany za tsy paster tenenina mihitsy ka mangirintsana mihitsy zao ny lamosinao amin'izao fotoana zao nantsona ianao iombona aminy fa tsy hoe nantsona ianao ho pasteur ny maha-pasteur na ny maha-mpiandry ondry ny maha-berger dia gift fanomezana momba ny fanompona famelohan'ny maha-pasteur anao dia miombona amin'i Jesosy aloha ianao dikan'izay tsy excuse zany mety ho heverantsika hoe mpinotsotra ny mpinotsotra dia tokony ho mpinotsotra feno fiombonana sady mpinotsotra mitovy amin'i Jesosy eo vao manolo tena manompo halleluja tsara tsika hitsangana dia hivavaka sa ory izy nareo otra mila vavaka zany resaka zany amen dia tadio rehefa miova ny toetranao dia fantatr'Andriamanitra ianao dia rehefa mandondony eo amin'ny vavahadin'ny tompon'ny trano ianao satria eo an-tranony iray ilay tokony efarahanao dia mitsikitsiky izy satria mahafantatra anao tsy noho ny amin'ny olona fa noho ny amin'ny toetran'i Jesosy iainanao sy ny fiombonana iainanao dao tsika iteny tompo mangetahita teny avy aminao teny fiainana teny manova teny manangana teny mampahery mila teny avy aminao sanatiny tananao sakafo antompetrano fonao dia miresa personnellement manova vavaka ianao taribavaka anao ataoko eto fa ianao manokana mivavah dia miresa amin'Andriamanitra ray tsara indrindra anaran'i Jesosy mangetahita teny avy aminao zay ihany fa hiatraika ny anatinay misaotra ny amin'ny fanatrehanao androany misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen tiaka mafy tsika ho an'i Jesosy andratsika ny teny eto am-polompon'Andriamanitra androany tiaka mafy ho an'i Jesosy alleluia mahazo toerana tompoko efa mivavaka isika moa teo fa avy hatrany dia hiditra mivotoatin'ny tenysika fanamasinao tario zay mba tsy olombelona no foamandrana fa indreny olombelona fa zay sitraka ao dia apetrao mbava amin'ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen ao amin'ny Luka toko 5 manomboka amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 9:1 ny teny anankiray zay votoatin'ny lesona sy fampianarana zay omeny tompo antsika androany maray Luka toko 5 manomboka amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 9:10 ary rehefa nataony zany dia nahazo azan-drano be deaibe izy ka efa nisitritra ny aratony ary izy nanatsika ny namany zay teo amin'ny sambokely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy reny ary nofenoiny ny sambokely roa ka efa saiky ny letika ary rehefa hitany Simona Petera zany dia ninkohaka tamin'ny tongotra Jesosy izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloko fa talanjona izy izay rehetra teo aminy noho ny haben'ny hazan-drano zay azony ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak' Zebedio izay niombon-draharaha tamin'ny Simona dia hoy Jesosy tamin'ny Simona aza matahotra hatramin'izao ankehitriny manomboka androany dia olona kosa no azonao ary rehefa nampiantsona ny sambokely teo an-tanety izy dia nahafohy ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesosy jerentsika ny Jona tonga dia any amin'ny Jona toko 1:20 tsika ny 1:1 ka hatramin'ny 1:7
rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron-dranomasin'ny Tiberiasy ary toy izao no nisehony niaraka Simonina Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo sy Natanaela ilay avy amin'ny tany Kanany Galili sy ireo zanak' Zebedeo ary mpianatra roa lahy hafa koa. Dia hoy Simonina Petera tamin'ny andeha narato aho dia hoy ireo tamin'ny mandeha araka aminao koa zahay dia nandesika niditra tao an-tsambokely ary tamin'ny alina iny dia tsy nahazo ninonina akory. Amen. Mahitanareo ve ny fahasamihafana misy ao anatin'ireo teny anankiroa ireo? Ny ray voalohany niona tamin'i Jesosy voalohany Petera nandroso ao an-tsambokely tsisy ninonina. Alina tontolo Petera nefa nisahirana fa tsy nahazo an'izay nilainy. Mety misy contrainte izy matoa miaro toro mandritry ny alina mitady trondro anatina fanaratovana. Feno le sambokely tena variana izy no maraina hoe rehefa niditra Jesosy ka feno trondro le sambokely tena niotra noho ny mahazatra ny zavatra azo dia fatany hoe tsy mérité azy le izy satria ny famaly tamin'i Jesosy izy melohan'ny fotoana namenonony Jesosy ny sambokeliny dia rena tena tsy mendrika izy hoe professionnel nefa tsy namaly azy ny fisasarany fa tenin'Andriamanitra no nitondra vokatra ho azy. Rehefa eo amin'ny fiainanao Jesosy dia mahay izy ianao mamotsitra. Izay aloha ny lesona voalohany. Mamotsitra ny fahaizanao sy ny fahazaranao ary ny fahalalanao fa mianatra mampiatra izay lazainy tsy takatry ny sainao fa izay nitondra vokatsoa ho anao. Mianatra tsy miady hevitra ny fahamarinana ny teny. Mila manaiky tsika fa tsy ny lôjikatsika ny fahamarinana fa izay lazainy tenin'Andriamanitra. Ataovy amen. Sekoly tokony hositranina izany ho mizanak'Andriamanitra. Isaky ny misy zavatra miseho dia nikajinao mandeha melohan'ny tanan'Andriamanitra foana. Dia matetika raha voazatra mampiasa saina ny olona dia matoro ny finoany. Fa ny sekoly ny finoana dia ny fanekenao akatosy hanatanteraka izay zavatra lazain'Andriamanitra aminao. Mila mianatra tsika, mila sitranitsika amin'ny fomba fiainana, mianatra ao amin'ny sekolin'ny fiainana mampiatra izay lazain'Andriamanitra fa tsy izay zavatra mahazatra anao. Eo zany dia efa voaloha Petera tamin'iny dia voatrato Petera lasa izy niekoka teo tongotra Jesosy fa iendrena ny anaran'izay mialamiko fa olomeloka satria tsy hoe ny finoana tonga n'le vokatra fa nanday ihany izy nefa nanatanteraka. Rehefa tonga le vokatra dia fatany hoe tsy avy aminy fa avy amin'ny Jesosy le izy. Dia rehefa niekoaka izy dia hoy Jesosy hoe tonga dia nomeny Jesosy azy raha vo ianao zany nitany Jesosy ny eo am-ponao hoe ndre manenina le zanako hoe. Dia miroso amin'ny programa manaraka Jesosy manomboka izao Petera tsy trondrotsony no azonao fa olona. Dia tretany Jesosy manova ny anjara voatendrin'ny Petera ho any amin'ny tena antom-pisiana ilan'Andriamanitra azy. Inona ny dikan'izay raha fantatrareo? Tehiteny Jesosy tamin'ny Petera hoe tsy hiverina ho anarato intsony ianao trondro fa manomboka izao, tsy izay ilay lazainy teo, manomboka izao dia olona amin'izay no azonao. Zany hoe hovain'Andriamanitra le arato, tsy araton-drano fa aratom-panahy. Ok, voarain'ny Petera le izy, niantsona ny sambokely tamin'ny sisin-drano, nivoaka Petera, adino ny trondro, adino ny arato, adino ny lakana. Lasa izy nanaraka an'i Jesosy. Zany hoe le zavatra tena nanahirana azy sy nikatsahana nandritry ny alina, ny tadiaviny nomeny Jesosy azy maraina ny eretany tory dia adinony avokoa rehefa jamba ny fahatsaran'Andriamanitra izy. Fa tia misy zavatra anankiray ereuran'ny Petera, tsy tiako ereuranao tsony mandrakizay dia maharanahako. Fa maninona Petera no niverina nanarato? Jaona toko faraky amin'ny roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo. Fa maninona ny Petera no niverina nanarato? Adinony daholo ny zavatra ny fampiresan'i Jesosy tamin'ny fotoana voalohany ny onany tamin'i Jesosy. Fa maninona izy nanadino le teny rehefa tonga teo aminy fahakiviana, satria nanantena zavatra goavana anankiray mbola tsy hitany izy, satria mbola tsy nisehon'Andriamanitra hatramin'izay.
efa nahita ny Lazarosy natsangana efarana tao am-pasana izy fa tsy nindro nanantena ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty tao am-pasana izy. Azonareo mipetraka ilay izy dia tao anatin'ilay fakiviana kely anankiray izay nibahana tao an-tsainy adino daholo ireo zavatra goavana rehetra efa nataon'Andriamanitra tany aloha niarahany tamin'i Jesosy. Point anankiray voalohany, raha vao mampiatrano ianao sy mampiditra favarim-barianana na kely azy eo amin'ny fiainanao dia vitan'ny Satana mamafa mémoire anao. Tsy mirakla ny ampiorina sy tahiry an'izany satria raha betera sy ny fahitany an'ny Lazarosy maty efarana natsoina mivoaka ao avaravara-pasana tokony ampy ampiorina ny finoany sy anatena izay zavatra rehetra lazain'i Jesosy fa tsy maintsy hitranga amin'ny fotoana ho avy ny amin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Saingy izao ny zavatra nitranga rehefa nandroso ny fahavarim-barianana vakiviana ketraka izy mamaritra ny zavatra hitranga rapitso amin'izay miseho androany mbola niendrasany n'Andriamanitra tsy nitranga. Vetivety kely dia miverina ao an-tsainy ny fahazarany efa nialany ary tsy tian'Andriamanitra hiverenany intsony. Point voalohany, fa manino izy ny tonga dia nahatsiaro andeha narato satria nafony ny trondro, nafony ny arato fa tsy nipotehany lakana. Tsy nipotehany lakana. Le lakana niantsona teo amoron-drano dia mora kely nisy toman'le lakana amin'ny fanantenany hiverina andeha narato. Tsy vita ny fanaratovana raha tsy misy lakana vonona. Ka le sambo kely izay nialany nisitaka fotsiny izy nahafoy an'ilay izy fa tsy nipotehany izy. Noho izany mora kely taminy tonga dia miverina hoe inona ntsony moa izany ny atao fa andeha hiverina amin'ny fanao. Le tompon'andrasana ty tsy hita. Tsy aloha ve miverina amin'izay zavatra mbola vonona sy miandry fa tsy nipotehana tany amin'ny soa. Angamba mety nisaotra an'Andriamanitra mihitsy soa fa mbola tsy potika ny lakana. Mba fantatrao, misy zavatra zay mbola tsy potika ao anatinao, zay no mahatonga ny anjara voatendrinao tsy mamiratra. Mety ho toetra le izy, mety ho fanao mahazatra le izy, mety tsy fantatrao fa zavatra rehetrarehetra nataonao hatramin'izay mety tsara tarehy fa le lakana tsy potika andrasan'Andriamanitra aminao mbola tsy nipitehanao, zay no mahatonga ny sainao rehefa varim-bariana dia te hiverina amin'ny fanao mahazatra efa nialana sy ny vitam-pibebahana nefa tsy tian'Andriamanitra hiverenana. Sa mino antsika mandiniky teny fa ao anatinao ao rehefa tena mandinika ianao mety ela be nanompo an'Andriamanitra dinio tsara fa ho tondro ny fanamasina anao ty le lakana tsy potika. Ty le lakana tsy potika. Le izy tsy any amin'le hoe mihaino ten'Andriamanitra mahafinaritra tsika. Tsy any amin'le hoe reto kosa efa mba tena mba nialana dia efa mba nandroso. Fa misy karazana toetra ao maha-olombelona. Sakana tsy tena mahalibra ny Saint-Esprit hitondranao any amin'ny anjara voatendry hoe anaratolona amin'izay ianao. Inona ny lakana tsy potika tokony potehana mandini tena. Fa zay lakan'izay mahatonga ny fanamasina miditra tsehatra hanampy anao hanapotika azy. Lasa mifanohatra amin'izay zavatra antenainao ny zavatra hitanao. Lasa mijanona ela ao amin'ny sekolon'ny fanamboarana ianao satria io fanamboarana io famotehana an'le lakana mba tsy hahatonga anao hiverina na ratitsony Petera. Zay le hoe rehefa manaraka an' Jesosy dia tsy hoe mahafoy ny zavatra sasantsasany fa mahafoy ny zavatra. Lâcher prise. Aza hifikirana tsony le verinao fa zone de confort misy ianao. Mivoatao dia avy-tsony. Petera nefa nahafoy ny ainy. Voaka ny lakana izy nandeha teny ambony rano ao anaty tafiotra. Mahafoy ny ainy zany. Azay foana le lesona nomeny tompo tato ato. Ny olona tsy mahafoy ny ainy eo am-panompona fa miany ainy eo am-panompona dia misy zavatra tsy azony mihitsiny.
ny zavatra tsy azony mihitsiny satria ny fiahinao ny ainao dia midika fa manome vana nofo ianao eo am-panompona mba hampanompo an'Andriamanitra fa tsy ho mpanompon'Andriamanitra. Ny commande rehetra ao anatina sujet de prière dia ny asoanao eto an-tany daholo fa tsisy tombonao an'Andriamanitra na vavaka izay sandratrao. Hitanareo mahatonga an'ilay tokantrano tsy milamina ao an-trano tsy manaiky ny vehivavy tena hijoro ara-panary, tsy manaiky ny lehilahy tena hity ny vadiny amin'izay nitiavany Kristy azy. Any amin'ny problème. Le problème mitaraintsika efa tsisy vola, mitaraintsika efa tsy mandeha ny asa, mitaraintsika efa mamitoka izy, mitaraintsika efa tsy ananina, fa tsy mba mitaraintsika efa very izy. Tsisy tombonao an'Andriamanitra le izy. Dikan'izay mamitsora aloha ny zavatra rehetra kipitsopitsony fa mandoleo amin'ny votoatiny. Jereo ny eo akaikinao mbola misy lakana tsy potika ao e. Matetika io lakana tsy potika io, tena tiako tenena aminareo, io lakana tsy potika io, fahazaran-dratsy le izy. Enao mety hoe miezaka manao san'Andriamanitra be dia be, mety maro akory aza ny mibebaka amin'ny zavatra torianao, fa ny lakana tsy potika eo anatinao orgay. Misy avinavim-po ao. Dia hoy Jesosy, tsy feny le 100%. Dia inona ny zavatra mitranga? Mijoro izy miaraka mamotika anao n'io lakana io dia lany fotoana izy. Izy ny tianao, izy no amotika an'le izy amin'ny fanoherana amin'ny zavatra be dia be. Zavatra be dia be. Hitanareo, manapotika lakana reny le hoe fiainana tsy mandeha reny satria te hampiety anao Andriamanitra. Fa misy zavatra indray mbola hifikiranao dia eo ianao mitady an'Andriamanitra ho mpanohana anao amin'ilay toe-po tsy mety. Nefa mamaky an'Andriamanitra ny hamono izay toe-panahy tsy araka ny sitrapony ao anatinao aloha mba hampahazo aina ny fitarian'ny fanahinao satria raha vao zato isan-jato ilay izy na eny na tsy na n'Andriamanitra na tsy azy tsaritsary mpanompoana no ilaina fa fanekena ao am-po an'Andriamanitra zato isan-jato mba handeharaka ny fitariany sy ny sitrapony hatramin'ny farany satria eo na mpapakatra ianao. Tsy saritsary ny ene ilay fanompony, tsy saritsary. Tsika tsy manompo manao sinema fa tsika tena hanompo ho ampakarina. Tsy voatery hifanaraka amin'ny sainao daholo ny zavatra rehetra. Misy zavatra tena tianao hoe rehefa ho any an'ala mahitsy aho zao dia mandeha amin'iny dia eo amin'ny rond-point nianina ny tena azoko antoka fa tonga any. Taitra tampoka ianao fa navilin'Andriamanitra eny amin'ny lalana Ambatobe. Ty izy ianao tsy tonga any mihitsy ty lalana ty. Fa rehefa Andriamanitra no mitarika anao, mihaonao loloha ao ilay lalana. Dia mety ianao ary ny tonga aloha kokoa noho izay manivaka eny amin'ny lalana Andranombe-vava. Atsangany ny tanan'izay matre. Ka zao, avotsory io. Mahay izay ianao mamotsitra. Manara-maso, devoly fetsy. Asain'ny mpanara-maso ny zavatra ataony ianao mba amiliana lalina amin'ny fifantohanao, tsy ho tafatoetra amin'ny fahatokianao an'Andriamanitra. Izy anie fahavalon'ny fahatokianao an'Andriamanitra. Fahavalon'ny fitsaranao amin'Andriamanitra izy. Ary sarotra be ho an'ny olona izay zatra mampiasa saina, zatra mandray andraikitra amin'ny fanahiana no avony, ny mamotsitra ny zavatra rehetra ho pelantanan'Andriamanitra. Voasoratra nefa izay mahafony ainy ny azo an'ilay izy ary izay mihany ainy no very. Dia treto ny tenin'i Jesosy rehetra manomboka any amin'ato Marka, Luka, John, jereo ny storiany. Fa ny teny mihitsy ilay mpapakatra hoe aza manahy na inona na inona. Paoly ary moa manampitenina amin'ny fanahy masina an'izany fa oka ny fivavahana mba mifonana sy ny fisaorana no entinareo maneho ny fangatanareo amin'Andriamanitra. Ianao zany raha tonga hangataka amin'Andriamanitra aza direkta ny amin'izay zavatra ilainao. Fa mandalova etapona fivavahana, fifonana sy fisaorana. Dia iny no entinareo maneho an'ilay fangatanareo amin'Andriamanitra. Ny dikan'izay fifonana satria ianao mamantatra ny tenanao aloha mialoha amin'ny fotoana hangatanao. So dia vavaka manery an'Andriamanitra tsy ny aloava n'ilay tanjona irian'Andriamanitra mba hijoronao. So misy fotoana, Jesosy ilay teo amin'ny hazo fijaliana dia ny bokin'ny Kolosiana milaza fa izy ihany koa, izy Jesosy, nanampy ny tenany, nanampy ny Romanina namantsika azy teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe mivatany Jesosy nafantsiky ny Romanina teo amin'ny hazo fijaliana, fa ara-panahy Jesosy mamantsika ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana nanampy ny fahavalony.
Ny fahavalo misaina ny ministeran'i Jesosy hoe stop sy ny fahafatesany Jesosy. Fa Jesosy nahita hoe eo no manomboka ny famonjeny ianao satria izy nahita anao fa tsy nahita ny tenany. Ho anao androany maraina, aza variana sy miezaky ny ahita tombony ao anaty toe-po tsy miova sy toe-panahy tsy mendrika. Meteza anampy ny problème, anombo anao tsara eo amin'ny hazo mba hahatonga ny valikafatra ho hitan'Andriamanitra hijoroany hiady ny adinao amin'izay. Fa za miteny aminao, raha voasitrany izay aretiny izay ao anatinao, tsisy ninona azony devoly atao ankoatry ny tapombava mitazana ny fandrosoanao ohatry ny omby mijery flora. Ny antony tsisy dikany. Ndao ny tsika eritreritra raha amin'ilay toe-po, raha anao zao androany ohatra, ianao tsy afaka tsara ny fisotroana. Eo kristianina efa 20 taona ianao nanompo an'Andriamanitra, za tsy ataoko amin'ilay ambanimbany niveau a. Ataoko amin'ilay hoe ianao zany le efa manompoka manakaikikaiky ny titre ny apôtre supérieur. Fa raha vao mahita toka etsy satria vao getsa ny toka. Ianao manamary tena fotsiny hoe misotro kely. Zao reto, izay nisotro kely ihany mandrakandroany hitako nisotro be. Dia eritrereto hoe raha voatay ianao ka tena mampandroso ny fiainanao Andriamanitra manambola be anao, sura ve anao fa le fahasoavana sy fitahinao men'Andriamanitra anao tsy misy lasa makany amin'ny fanombanao ny tempolony. Nefa voasoratra fa izay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia hosom-baina. Ary le napahitana amin'ny Petera teny tamin'izy ho any amin'ny Cornelio, ireo biby mandady sy mikisaka rehetra, fa tsisy toka tao ary nisy tavoahangy misy toka sy gara koa tao anatin'ilay izy dia io hoano. Zay tsy voasoratra aza atao iainana satria matoa tsy napahitana manimba. Dia ny problèmantsika terentsika Andriamanitra anaky an'ilay izy hoe tsy any amin'ny fihinana sy any amin'ny fisotrotsony ilay izy any ivelona, fa le fihinana aloha mahatonga ny tompony teny hoe tsy miditry ny vavan'ny olona, misy zay miditry ny vavan'ny olona napahitana amin'ny Petera vakeo ny asan'ny apôstôly dia zay napahitana ihany hoanina fa za mihinan-kinam-pona. Tao tsisy orongony, tsisy gara, tsisy toka. Inona ny vitamine? Tenenina akaikinao, inona ny vitamine azo amin'ny sigara hoe? Mba homeo hoe ny vitamine azo amin'ny rongony. Tsy mahasoa ny tempolin'Andriamanitra akory ilay izy. Ny antony mahatonga an'Andriamanitra manomenao fahasalamana mbola te hitoetra ao anatinao izy satria te hanatanteraka ny asa famonjeny amin'ny alalan'ny fijoroanao. Fa raha tsy hijorotsika eto tany, inona ny hipetrahana eto? Zany hoe natonga ny Jaona tapadoa vao nanomboka nanohatra ny ministerany izy satria izy napahitana fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra, fa vao nanomboka niova izy satria niandry ny famonjen'Andriamanitra, ary io fiandrasana valim-bavaka tsy tanteraka io mampivaralila ny zanak'Andriamanitra. Hoe amonjy azo ato-ponja amin'izay le Kristy zao anafaka ato. Kristy tsy hoe anafaka ny Jaona ao am-ponja sy ny fialan'ny Jaona eto ambony tany, tsy any ny problème an'i Kristy, fa Jaona mijoro amin'ny antom-pisiany ilan'Andriamanitra azy. Raha napahitana izy fa Kristy ny zanak'Andriamanitra tsy tokony hametraka doto hoe mbola andrasana ve sa ho avy. Izy ihany napahitana dia izy ihany nanohatra an'ilay izy. Ao anaty fahavarim-barianana, ao anaty tsy fifantohana, zavatra kely tsy mahapotika an'ilay lakana atonga anao hiverina any amin'ny zavatra tsy tokony ataonao. Noho izany androany maraina, sekoly androany maraina, pitao ilay lakana. Pitao ilay lakana Petera, avy-tsoro Jesosy miteny makanesa ty amiko. Izy ny teny eto ilay izy. Mila fotsiny ianao manaiky makanesa ty amiko. Ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana. Fa za no anomenareo fitsarana. Hoeto ny ziogako. Zioga le izy satria tsy manaiky le nofo, ale mifanasa tsy miavona po. Dia hozy izy, valideko le fitsarana. Toetrany mahatonga anao mitsahatra. Le zavatra nitoerinao teo, lasa raisinao ny fahadiova-po. Sy amam-bavaka, apetraka ao am-pelantan'Andriamanitra ohatrany tsy nisy. Dia renao anatin'ny fonao tsisy vesatra, tsisy motivation hafa animba ny fanomponao ka hatonga ny zavatra ataonao tsy ho an'Andriamanitra.
kely fotsiny ny elanelany mahatonga anao anao zavatra ho an'ny olona sy ho an'Andriamanitra. Fitsory le izy. Na ny fitaizanao ny zanakao ao an-trano, mety misy mafimafy loha ao, mety hitanao hoe misy tsy mety sy ny karazany, fa ty tandremy so manozona, ny ato tandremy so vesarana, fa tao vita sotreny amin'ny endrikao indray fa mialany le tsy mba mitondra ny adiny fa mamotsitra tanteraka ny zavatra rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra. Dia hitanao fa sady tsy mavesatra ianao ny tsara tare, lasa antitra tsy fitiny ianao nefa le olona iova ihany, ianao efa miketrana kopaka be mihitsy satria ianao nitondra ny leta mavesatra fa sy napetraka ho teo anatren'Andriamanitra, mihoatra lavitra noho ny bote sy ny zavatra ositra imasikena ny faharatsiana ao anatinao, ny fahatsarana hoentin'ny fitsikitsikinao. Halleluja! Noho izany ova io avitsory tanteraka, aza vela isy na 1% na 0,5% mbola hoentinao mengavy aza hoentina. Ianao ny arary amin'io. Mahatonga anao marary tsy makatoa an'Andriamanitra dia taitra ianao fa maninona tsy nakataovako za rehefa mivavaka sy mandoaly kely. Tsy avotsitra ao, tsy misy fitsarana ao anatinao. Tsy anjaranao io. Avelao Andriamanitra hitondra amin'ny fiainana zanakao. Ianao ka niteraka fanahy, ianao niteraka nofo. Avelao Andriamanitra hikarakara azy. Ary Andriamanitra rehefa hitondra sy anamboatra dia tadio raha ny zanaka ny eny afaka e. Tena afaka tokoa. Aza mianatra. Miandry fanitsina vao miova. Fa raha renareo zao teny zao ka mamango ny fonareo, fataro le lakana androany maraina. Dia aza miziziry amin'io tso. Mety orgueil le izy, avonavona. Mety fankalana le izy. Mety hoe manompo ianao miezaka nitsangana fa mbola misy nofo miazona foana. Alefaso ho an'ny tompo any daholo ny zavatra rehetra. Ny zato isan-jato. Petera tsara ianao efa nafotrondro. Fa ny problemanao tsy namotika lakana. Androany maraina mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Sitranao Andriamanitra amin'ity lakana ity fa hopitehako zao le izy. Amen. Detekteo le izy. Detekteo. Men'Andriamanitra meny fanahy masina hevitra ianao androany dia mibitsika izy eo anaty ianao ny mahavoanao ty toetra anankiray ity. Efa mety amam-polo taonany, efa 20 taona ianao zao nanompo fo atao jobily sy tapany. Fa ty zavatra anankiray ity, io le lakana. Efa hitako reny trondro nafonao reny ka. Efa nafonao daholo le zavatra rehetra rehetra. Fa ity zavatra ity nefa nendrasako aminao tsy mipitenao le lakana. Dia hozy Jesosy tena matoa voasoratra Petera tonga dia tsy niambamba mihitsy. Tena tsy niteny hoe mety sa tsy mety ny andehana rato. Andehana rato vakio le eo amin'ny John 21 tonga dia andehana rato satria nahoana tonga saina tampoko izy hoe misy lakana mbola miandry azy eo amoron-drano. Ary mahavariana tsy potika mihitsy ny lakana nandritra ny 3 ans et demi na niarahany tamin'i Jesosy niandry azy teo amoron-drano teo foana. Misy zavatra miandry anao amin'ny fotoana iverenao ary mampatsara anao amin'ny fotoana mahavarim-bariana anao. Androany piteo izay lakan'izay. Eto Andriamanitra androany maraina. Tena mitsotra aminareo reko eto ny fanatrehany androany maraina. Fa raha potika io lakan'io androany maraina ary manaiky ianao ny amotsitra, lasa prise hiala amin'izay fahazarana mbola mety nangejanao hatramin'izay. Tiany maraim-baovao ikasen'Andriamanitra ny fiainanao, anovany ianao manokana, amanginy izay zavatra tsy vitanao ary andraisany tanana izay zavatra tsy takatry ny saina rehetra. Mbola mety manelingelina ny fifatoanao ka tsy mampandroso anao tanteraka ao aminy. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Sokafo ny vavanao teneno Andriamanitra. Tongeto izay misy fotoana indraindray te hiezaka ny anaraka anao fa tsy tena mbola nanaraka anao satria misy lakana miazona mbola tsy potika quelque part. Mety tsy voatery ho takatra hoe aiza ny toerana nametrahanay azy. Fa ny fotoana iarahanay aminao dia misy fotoana adinodino le izy satria mbola eo ny asanao. Argument. Eo daholo ny karazana miracle ampiasanao, ohatra ny karazana excuse fotsiny. Fa amin'ny fotoana anankiray isehony izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sainay dia niverina any amin'ilay lakana mbola tsy potika ihany no mahamasaka homponay. Matetika izy io zavatra tsy dia reny sainay sy ny fonay ny ampandehanana eo ampanompona. Fa rehefa misy fotoana izay apatsahivina zavatra tsy dia tena mety amin'ny sofinay, velona indray le lakana, kay le lakana mbola ao. Androany Jesosy raisiko ny ranao, mandraisa ny rano Jesosy dia piteo le izy. Nao mifietireta, nao mitoe-pona, mitoe-pana. Angatao Andriamanitra sokafo ny vavanao. Raiso ny rano Jesosy androany. Raisiko ny rano Jesosy avy amin'ny Nazareta.
zay latsaka 4 taona lasa tao Calvary. Raisiko ndra famonjena andrava sy ammotika amin'ny fiainteretana maloto rehetra. Le toetra tsara ka ny sitrapon'Andriamanitra, ny avonavo-po, ny tsy fahaizana mandefitra, ny tsy fahaizana manenty tena, reo vokatry ny fanatoriana. Fa sarotra ny mampiaina azy Andriamanitra, satria mbola misy lakana sy potika. Androany Jesosy, lakana sy potika amin'ny andro ny fiverenan-dalako. Raha vaky sy potehiko amin'ny herin-drano sarobidy, ao amin'ny tontolo ara-panahy zany, tsy anakely tsy anapahifana mandrakizay. Raisiko ny fanafana avy aminao, raisiko ny fanafana avy aminao, ho amin'ny fahadiovam-po, ho amin'ny fahadiovan'ny fieritreretana, ho amin'ny fahadiovan'ny fomba fiainana. Ho anao rery mifankasitrana mandrakizay raiko. Misaotra fa miasa tsy misy masakany ianao, ary tsy misy maharombaka amin'ny tananao mandrakizay. Ofofany amin'ny lanitra ny tananao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka ny amin'ny fanafana, makasitraka ny amin'ny famonjena, makasitraka ny amin'ny fitondranao, makasitraka ny amin'ny fanambaranao, makasitraka ny amin'ny fampatsiahivanao. Fa velona ny teninao Andriamanitra, mahery ny teninao, manaiky zahay, manaiky ianao zay, mampanaiky ny ao anatinay, akatoanao zato isan-jato. Jesosy malalo, tena tianao zay, amotsitra ny zavatra rehetra, atonga anay azo ainy eo am-pelantananao mandrakizay. Tario zay, hoento zay, fanananao zay, anao mandrakizay zay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mazoto toerana vetivety a, anao fanatritsika ho an'Andriamanitra sy ho aneo ny filazana foy. Mariana fa fotoana spesial ho antsika ny zomasina sabotsy zao mitranopokon'olona nalakely. Ary ny rapitso maraina sekoly pitahimpanasy fanambina-tsoa zay ataon'ny pasteur Jaora Beaja ny miaraka amintsika rapitso maraina. Zoma arivo zao kosa sy ny sabotsy maraina no iarahako aminareo mitrampokon'olona nalakely amin'ny loha hevitra tsara tare lay famoronana zay le fotoana amin'ny zoma, lay famoronana fahatelo sady farany avy amin'Andriamanitra ho anao. Tena miangavy anao fa famangin'Andriamanitra izy io tao anatin'ny fitokanana. Zava-baovao be mihitsy le izy, nefa fahamarinana ratsoratra masina nasehon'i Jesosy hoe tia le tanjona farany hanamboarany ianao amin'le famoronana atonga anao azo aina miaraka aminy. Zao aloha mandritra ny herinandro ty rehefa mandeha teny ohatran'io dia mba miangavy anao mety tsy vitanao teto zao dia zao no namotika an'le lakana, fa le vony le teny teo iny. Tsotra aminareo fa za zao avy eto dia mihaino teny any anaty fiara, mifantatry ny mpitondra anazy zany, vao vita eto dia mihaino an'le teny anaty fiara ihany. Alohan'ny atory, atoandro mihaino an'le teny dia mibebaka, dia alohan'ny atory mbola averiko indray-pandeha. Satria indraindray arakaraka ny hamerenanao an'le teny senonao azy, mampiletra n'iny teny iny amin'ny ato fananao. Dia manomboka irenao mbola mibitsika indray mifanahy masina. Rehefa tonga feon'Andriamanitra ao anatinao izy dia révélation anovanao amin'izay. Fa zao indraindray raha vao tsy mitandrinatsika avy mihaino feo ohatran'izao dia inona fotsiny izy tsara le révélation mijanona treo. Verina ianao milelalela ohatran'le teo aloha ihany. Mandeha tonga misy zavatra mitranga ny ataonao ihany ny ataonao, fa rehefa tena mihinana n'le teny ianao ka miletra ao anatin'ny fananao izy dia midélivrenao le izy. Sarotra ny délivrenanao raha tsy manaiky ianao ho délivreny teny. Zay le teneniko hoe aza miandry tanana mpaminany na tanana pasteur na apôstôly na docteur be ositra hidélivrenao, fa hoan'le teny dia anao mihitsy aloha miova. Ny fiovanana tsy voatery amin'ny zavatra lazay mivavanao fa vokatry ny fijoroanao amin'izay tsy mandratra ny zavatra tenenao satria tsy mizararatra ao am-ponao ianao. Fa na fitiavana ohatry ny entitra be ohatran'izany lazaiko zany azy dia hitan'Andriamanitra hoe fitiavana le izy. Satria tianao le olona hiaina n'le fiovana ao ambadiky le teny zarainao sy le fahamarinana omen'Andriamanitra anao. Dia zay natao hoe révélation zaraina fa tsy connaissance. Tsy fahalalana ny zaraintsika fa fanambarana ny zaraintsika. Mahita androany maraina
ny fijoroanao sy ny fampahirezana avy amin'Andriamanitra ho fenao anatinao. Dia mandehana amin'izany fahatakarana mandritra ny herinandro ity indray dia mahitanao midingana hafa ny amin'ny fitondran'Andriamanitra sy ny tanany tsotra amin'ny fiainanao mandra-piveriny any amin'ny rahoan'ny lanitra pakatranao. Tsoranao antsika tsony miandro ny fotoam-pampakarana satria efa namotsitra ny fotsikisika. Tsy ny zavatra nataonao manakana anao tsy andefa efa namonjy anao Jesosy tamin'ny fandraisanao azy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao manokana. Iny le fahasoavana namonjena antsika. Fa ianao kosa miomana ho akarina amin'ny fanatanterana ny sitrapony sy fijoroana arak'izay lazainy mba hahatonga anao iainao mba nitaridalany hifankahalala aminy. Iny le voninahitra voalohany, voninahitra ny fahasoavana, tsy avy aminao fa avy aminy. Fa voninahitra faharoa, voninahitra avy amin'ny fiaretana, hahalalany ianao sy hijoroanao amin'ny fotoana hampakarany ianao. Dikan'izay mijorontsika miara-miaritra aminy, mijorontsika mahatoky eo amin'ny teniny, mijorontsika miaino ny fanambarahany, mijorontsika mandeha eo amin'ny taridalany, mijorontsika hamotika lakana. Tsangano amin'ny toerana misy ianao. Afafany amin'ny lanitra tananao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Akasitraka dada malala. Taiza moa zay raha tsy niteny taminay ianao. Taiza nisy anay raha tsy mampatsiaro anay miteny fahamarina mandrakariva ianao. Dia misaotra satria zany no zavatra tena ao am-ponao. Ne hitanay tsirairay avy mandeha sy miaina ary mizotra araka ny sitraponao. Zay sitraponao ihany no fantatrao. Dia zay koa iainao amin'ny sitraponao mba ho isan'izay fantatrao. Androany maraina mino atompo fa zao fotoana androany maraina zao fotoam-panasitranana. Rehefa sitrana ny fanahinay, sitrana ny amina dia sitrananao koa ny nofinay. Miangavy aneho famantarana zay androany maraina fa eto ianao mikasika fiainan'olona. Dia aoka tompo anapahatsapany zay fa orina ny androany dia tanterahanao ny vavolombelona zay tokony ho anay. Na mifanasitranana ny vatanay izany, na mifanasitranana ny fiainanay izany, na fanasitranana ny fanahinay izany indrindraindrindra. Satria miainga ao amin'ny fanahy ny komandy ambony indrindra. Makasitraka Jesosy eo. Fa tanteraka izany ho voninahitra indray, zanaka ary fanahy masina. Hitanareo ny Jehovah ka iaro nareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mianareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Veloma tompoko.